ny fahalavoan'ny Losifera. Rakotrady maro ny tantarany taranak'olombelona ary mahatsapa hery mifanandrina ny olona tsirairay avy mba hahalalana ny andohan'ny ratsy anefa dia tsy maintsy miverina ny fotoana nisian'ilay ady voalohany indrindra teo amin'izao rehetra izao isika satria tsy teto an-tany no nisehon'izany ady zany voalohany. Talohan'ny isian'izao tanyntsika izao dia efa nisy ady tany an-danitra. Na dia izany hoe ady tany an-danitra zany aza dia toa fifanoherana faratampo ny fandrenesana azy. Toa tsy azontsika saintsaina akory zany hoe misy ady sy tolona teo anivon'ireo voarin'Andriamanitra tsy nisy tsiny tany am-paradisa. Inona ireny no mety ho antony io fifanoherana tany an-danitra io hoe soa ihany fa misy ilay boky tranainy antsoina hoe Baiboly izay manome antsika ny antsipiriany madinika mba hahazoantsika an-tsaina zany tantara mahazendana izany. Na dia toa mampivarahontsana aza dia tena tantaram-pitiavana tsy mampino ny tety ireo vanim-potoana rehetra ary mahakasikasy ianao koa izany. Ny tantarantsika dia nanomboka taloha elabe teo amin'ireny vohitra izao rehetra izao tao amin'ny toerana anankiray antsoina hoe lanitra. Feno anjely finaritra manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Teo ambany fanapahan'ilay mpahary marina sy be fitiavana dia nianoka tanteraka tao anatin'ny fifaliana sy ny fahasambarana tonga lafatra ny lanitra manontolo. Ilay andriana faratampon'ny lanitra sy komandon'ny anjely no ilay tsy toa sy zanaka mahalalan'Andriamanitra. Maro no nafantatra azy tamin'ilay anarana nentiny Jesosy. Iray fikasana sy saina tamin'Andriamanitra ray izy. Lanitra mifandrindra amin'ny fahefana be famindrapon'ilay ray zanaka ary fanahy dia hita ho toerany fahatsarana sy ny fiadanana mba atotosaradalana ny baikon'Andriamanitra dia voadidiny fanahy manompo tsy tambo isaina antsoina hoe serafima sy kerobima na koa fantatsika amin'ny hoe anjely. Andriamanitra tehiloza iray. Ireo voary matanjaka sy marantsaina ireo dia mahatsapa fifaliana lehibe indrindra amin'ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia namorona anjely anankiray miavaka mba ho lehiben'ireo anjely rehetra tao amin'ny lanitra. Losifera no anarany hoy ny Baiboly izay midika hoe mpitondra fahazavana. Io kerobima io ny lehibe indrindra tamin'ireo ny foronon'Andriamanitra ary manana toerana akaiky indrindra manarakaraka avy hatrany ny an Jesosy amin'ireo fahefanany an-danitra no nisy azy. Ny andraikitry Losifera dia mampita hazavana sy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireo anjely hafa rehetra. Losifera no zava-mananaina kanto indrindra, tsara tarehy indrindra izy no foronon'Andriamanitra. Nanana fahaiza manao magaga teo amin'ny fitariana sy ny fahaiza mandamina. Nigagana indrindra izy tamin'ireo anjely no ajaina ary nitiavina toy ny namana. Saingy efa tsinjon'Andriamanitra milo ny loza izay efa ho ampidiriny Losifera ao anatin'ilay fanjakany mazava. Izao no vakitsika mikasika ny Losifera ao amin'ny Ezekela 20:12-15 sady feno fahendrena ny tena tsara tarehy, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka, fa voatendroka ianao tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny alianao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka teo aminao. Fa inona natonga an'izany? Rehefa nisaintsaina ny fahatsarany sy ny heriny ary ny fahefany manokany Losifera dia nanomboka niova tsy kelikely ny fony. Navela niala tamin'Andriamanitra ny fifantohany
ary navilony tamin'ny tenany ny fitiavany. Tsy ho takatsika amin'ny fahafenoany hoe tamin'ny fomba ahoana ary nahoana ny tsiriany izany voany fikomiana izany tao am-pony. Fa ny mpaminany Isaia kosa dia manome fijery akapobe ny fisainana tao amin'ny Losifera. Ao amin'ny Isaia 4:12-14 Endre latsaka avy tany an-danitra ianao relay fitarikandro, zanaky ny maraina. Voakapa ianjera amin'ny tany ianao relay mpandripaka firenena, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, any ambony kintan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana ny ampara ny avaratra aho, hiakatra ny ambony avon'ny raona aho, ka ho tahaka ny avo indrindra. Nanomboka ny tsirilitra tsy kelikely ny fahefana, fa tsy nitoetra n'Andriamanitra Losifera. Rehefa nisaintsainareo fahaiza manao ny nampitolagaga sy ny atsarana ananana izy, dia ny fe nangeja ny fanahany rehefa matora ny fiambona sy ny fireharehana. Tamin'ny farany dia nitarika azy handika ny lalàna masin'Andriamanitra sy hikomy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny lolopo sy ny fialonany. Hiato kely isika aloha eto, tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nametraka ireo lalàna fizika mba hifehy ny tontolo materialy ivelomantsika ankehitriny. Korontana tanteraka no hita raha toa ka tsy eo ireo lalàna voajanahary mifehy izao rehetra izao ireo. Toraka izany ihany koa ny lalàna moralin'Andriamanitra izay miantoka mandrakariva ny firindrana sy ny filaminana ny tontolo rehetra. Ny olona sasany dia mino fa tamin'ny nanomezan'Andriamanitra azy an'i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay vao nisy ny didy folo. Ny soratra masina nefa dia mampianatra antsika fa efa nisy hatr'izay ireo fitsipiky ny lalàn'Andriamanitra satria ireo mihitsy ny fiorenany na ny fanorenany fanjakam-pitiavan'ny lanitra. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra mitoetra mafy mandrakizay doria ireny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana no voalaza ao amin'ny Salamo 1:15. Famitinana ireo toetra pitiavan'Andriamanitra ny didy folo. Ireo efatra voalohany dia manorotsorotra ny hoe iza Andriamanitra, ny heriny, ny faritra iadidiny ary ny fahefana. Ireo enina farany kosa dia mamariparitra ny hoe tahaka n'iza Andriamanitra, ny fahamarinany manao ahoana, ny fahadiovany ary ny fahatokiny. Fantatry Losifera fa raha te azo ny fahefana sy ny toeran'Andriamanitra izy dia tsy maintsy mila mpanohana. Ka noho izany dia nandeha niasa izy aloha. Nanomboka nandehandeha teny anivon'ireo anjely izy, namboly ny voany fisalasalana sy ny tsy fahafampo mikasika ny fitondran'Andriamanitra. Niaraka tamin'izay koa dia nahariariny tamin'ny fomba fetsy ireo fahatsarany manokana. Ankolaka no nolazany fa manararo am-pahefan'Andriamanitra ary ny lalàna ho izy dia maneritery ny tena fahafahana sy ny fahasambaran'ireo voariny. Tamin'ny alalan'ny hevipetsiny sy ny fahaiza-mitaona tsy manatsahala nananany dia naharesy lahatra anjely maro ikomy niaraka taminy Losifera. Mety an-tany angambo ianao hoe ahoana reny na voafitakareo anjely maro be manantsaina hanaraka nyity mpamitaka ity e? Ataovy an-tsaina aloha fa atreto dia tsy mbola nisy anjely anankiray na alelangy tany. Ary atreo amin'io dinga ny fikomiana vao mandoha io dia tsy mbola takatr'ireo anjely hoe atraiza ny fanirian'i Losifera handrombaka ny toetran'Andriamanitra. Tsy fantatra izy ireo ny fahasahiny aorianao hanoritoro sy hamono ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny hazo fijaliana mba hahafany mandrombaka ny seza fiandrianany. Magaga ny fieveran'i Losifera fa azony natao ny nanafina ny tena fikasany tamin'Andriamanitra. Lozany izay manafina lalina ny saina taony mba tsy ho hitan'i Jehova, sady eo amin'ny maizina ny asany ka dia hoy izy, iza ny mahita antsika ary iza ny mahalala antsika. Zany no voalaza ao amin'ny Isaia 7:15. Aoka nefa ianao tsy eritreritra velively fa tampoka na tsy fantatr'Andriamanitra ny fikomian'i Losifera. Fantany avokoa ny zavatra rehetra, hatramin'ny fisainan'ireo voariny aza. Fantany avokoa ary fantany ihany koa izay tao an-tsain'i Losifera ary tamin'ny fitiavany sy ny famindrapony nampitandremany an'ity anjely mafy loha ity ny loza miandry azy. Saingy ny ampi-po sy ny fitiavan-tena ny Losifera dia tsy namela azy hibebaka, ka dia nisafidy ny fikomiana miharihary hanohatra an'Andriamanitra izy fa tsy ny fankatoavana ny mpanetretena. Misy manontany hoe namorona anjely misy tsiny zany ve Andriamanitra? Tsia,
saingy namorona losifera nanana fahafaha misafidy malalaka kosa izy. Ianareo dia mahita tsara fa zavatra tena tsara tokoa ny fahafaha misafidy malalaka, saingy mampididoza. Isan'izany mety isehoan'ny fikomiana sy ny fahafahana mandà ny fitiavan'Andriamanitra. Ny tena fitiavana nefa dia tsy azo avy amin'ny voary izay nasiana programa milo. Tsy azo terena izany, fa omena antsitrapo kosa. Ohatra, na mahafatifaty manao ahoana aza ny alika kely robot anankiray dia tsy afaka ny tena ho tia izy. Azoko atao no manao azy ohatra ny tena tia, saingy avy amin'ny programa izay efa napetraka milo tao amin'ny fotsiny izany. Tsy manana safidy izy tsinona, etsy an-daniny kosa nefa ny zava-mananaina kely anankiray dia tena faly mahita, misafidy itia izy, ary rehefa mandeha ny fotoana dia mitombo sy mihamafy ny fifandraisanay toy ny itiavako azy sy ahiko ny momba azy. Dia toraka izany ihany koa Andriamanitra fitiavana dia maniry ny fitiavana marina avy amin'ireo voariny manan-tsaina izay noforoany. Ary mba hatanteraka an'izany dia tokony hisy fahafahana misafidy malalaka. Ny fikomian'ny Losifera no porofo lehibe indrindra fa nisy io fahafahana io. Ny fanontaniana lehibe ary ankehitriny dia ny hoe ahoana ny fomba amahan'Andriamanitra io olana io? Ahoana no ataony amin'ny Losifera sy ireo anjely atapitrisany niarany koa taminy? Maro manontany hoe nahoana ny tsy naringan'Andriamanitra avy hatrany ilay mpikomy? Mora aminy aneny nandevona Losifera tamin'ny tselabaratra, nefa ho ny vavy eny olana? Tsia, ny mifanohitra amin'izany aza no mety hintranga. Vao mainka manamafy ny fisalasalana sy ny ahia na fafy ny Losifera tao an-tsain'ireo anjely izany. Tsaroa fa tsy misy mahalala tsara mihoatra no Losifera ny fizotra ny fanjakan'Andriamanitra, ka ny fandringanana azy dia toa midika ho fanafenan-javatra. Ka dia nitahotra ny valifaty indray no lasa antony manosika ny fanompona an'Andriamanitra fa tsy ny fitiavana. Tsia, fantatr'Andriamanitra ao amin'ny fahendreny fa ny fomba tsara indrindra hamahana ny olana dia ny famelana ny fivoarany toe-javatra. Zany no an'ny fomba azonantoka fa tsy hiverina intsony ny faharatsiana. Araka ny voalaza ao Mateo 7:13 manao hoe aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavo ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia taomina ho any an-tsopotro. Ao amin'ilay fanoharana momba ny vary sy ny tsiparifary dia nasehoan'i Jesosy fa mila fotoana hitomboana aloha ny zava-maniry mba hisehoany ny tena toetrany. Amin'ny fahalalany tsy voafetra dia fantatr'Andriamanitra fa ny fanomezana fotoana hisehoany ny tena toetrany Losifera dia ampiparary amin'ny rehetra ny voa mangidy ny fikomiany. Hatreo aloha dia tsy nahalala firy ny ota sy izay mety ho ateraka izany ireo mponiny izao rehetra izao. Fa iova kosa izany rehefa izy ireo mihitsy no ahita ny toetra manimba mahatsiravina nanany ota. Ary amin'ny farany dia toetra mandrakizay ny fahendrena sy ny fitiavany ny fanjakan'Andriamanitra. Ary mandro fahalemana izao tontolo rehetra izao. Koa satria Losifera sy ireo mpomba azy no nampiditra voalohany fikomiana dia fantatry ny tompo fa tsy hisy filaminana mihitsy raha vela hitoetra any an-danitra izy ireo. Tsy maintsy misy tsipika manasaraka, noraisina ny fiapetra ary nroahana ilay mpikomy. Tsy halan-tsitrapo sy hampilaminana velivela nefa Losifera sy ireo mpomba azy, koa dia ady no dingana manaraka. Ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Apokalipsy 12:7-7. Tsy manambara izay fihedinana ampiasain'izy ireo ny Baiboly na ny fotoana naretan'ilay ady lehibe nanerana ny tontolo, fa dia ady tsy mbola hitan'ny maso mety maty izany. Ny zavatra fantatra ve izao? Ny Apokalipsy 12:4 dia milaza fa tamin'ny farany dia nazera voaroka Losifera sy ny ampahatelo ireo anjelin'Andriamanitra.
inona ary no nitranga manaraka ho ianao manana anjely amanarivo ny miandany amin'ny losofera-ankehitriny saingy mila programanasa izy mba hahafahany manohy ny fitomena tsy ela dia nanomboka fantatr' izao rehetra izao hoe mampahory sy vidin-dafo manao ahoana ny tamby ny ota satria tsy mifarana ny ady fa vao manomboka losofera ilay mpitondra zavana dia lasa satana ilay mpanohitra ilay fahavalo